La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Efa manomboka miasa ny tolakandro teo ireo volontaire hanampy ny mpiasan'ny fahasalamana hitsabo ireo mararin'ny Covid-19 araka ny fanambarany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny tolakandro teo. Andray ny tampokaramany araka ny tokony ho izy ireo raha ny fanazavana. Mbola mitoy ankilany ny fandraisana ny antota taratasy mahakasika ny recrutement ataon'ny fanjakana. Tokony hiroso amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra entitra sy mafimafy kokoa ny fanjakana manoloana ny ady ara-pahasalamana atrehan'ny firenena amin'izao fotoana izao raha ny fanehoan-kevitry ny mpandinika politika nanaovana fanadiadiana. Tsy misy tokony hidiran'ny resaka politika izany fa ho fitinjovana ny ain'ny vahoaka malagasy. Any ivelany, nilamina ny fifidianana ho filoham-pirenena ny tanterahana tao Benin androany. Sambany teo amin'ny tantaran'ny Benin tao anatin'ny 30 taona no tsy nahitana pirotsaka ireo antoko-panohitra. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manatra ny araba tomboko kilasy tomboko vavy tonga sondra eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao. Asanay ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Efa manomboka ny asa ny atoandro teo ireo volontaire anampy ny mpiasan'ny fahasalamana hitsabo ny marary ny Covid-19 araka ny fanambarana nataon'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny atoandro teo. Andray tambokarama araka ny tokony ho izy ireo raha ny fanazavana. Mbola mitohy hatrany kosa ankilany ny fandraisana ny antota taratasy mahakasika ny recrutement ataon'ny fanjakana amin'izao. Fanadiadiany Henri Florian. Mbola ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana tanteraka isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manoloana ny fianaky ny valanaretina Covid-19. Raha ny fantatra, tsy ampintsony ireo mpitsabo manatanteraka ny asa fitsaboana eny anivon'ny hopitaly ka nahatonga ilay fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hanao ny recrutement sy fiantsona ireo mpitsabo tsara sitrapo hanampy amin'ny fitsaboana ny marary. Handray tampokarama ara-panjakana ihany koa ireo voaray ao anatin'ny recrutement raha ny fanazavana avy ao anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Andray tsy androany ary manomboka nyratolakamo dia efa miasa sady ireo olona izay voaray rehetra ireo ka nafetra ny fepetra. Marina moa fa ireo olona raisina dia mandray ny karama tandrifiazy mitovy amin'ny karama fotsitra ara-panjakana ary miampy ny atao hoe prime exceptionnel de vie. Ao anatin'io zany dia marina fa tsy maintsy jerena ilay diplôma tena izy ary ireo izay misy resina amin'izay moa mifantatra mazava fa tsy afaka amazany azy zany ireo azon'oleveta ireo manana ny fiakarana fisika ireo manana rehefa mitaiza manokana ka dia izay zany no azony hoe fandaminana manokana ao anatin'izany. Eny anivon'ny ministerin'ny fahasalamam-bahoaka no andraisina ireo antota taratasy rehetra ho an'izay iroso ao anatin'ny recrutement ataon'ny fitondram-panjakana ity. Ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka efa misy mandray azy eo amin'ny tokotany fahasalamam-bahoaka io eo ambodà zany mandritra ny tontolo androany ary rapitso efa mirotsaka sady tsika amin'ny sivana sy fandraisana an'ireo olona izay vonona amin'izany fanadiovana amin'ny ankapobeny toerana anankiray na reny andraisantsika marary reny zany ary ireo olona izay manana fekefa amin'ny fanondrana ny marary avy amin'ny fiara olona avy amin'ny ambulance makany amin'ny fandinany ary misy fanetsehana azy no zavatra hafa rehetra dia reny olona reny dia ilaina avokoa isaka. Ankoatra ny fandraisana ireo dokotera sy paramedy izay efa maro no mamaly ny antso amin'izao fotoana izao, mandray ny personnel d'appui ihany koa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ankehitriny.
tokony roso amin'ny fandraisana fanampahan-kevitra entitra sy mafimafy kokoa ny fanjakana manoloana ny ady ara-pahasalamana hiatrehany firenena amin'izao raha ny fanehoan-kevitry ny mpandinika politika nanaovana fanadihadiana tsy misy tokony idira ny resaka politika izany fa fitsonjovana ny hain'ny vahoaka malagasy fanadihadiana. Miakatra avo dia avo ny totanisa ho an'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaritana coronavirus eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Voamarina sy iarahan'ny rehetra mahalala fa atao anatin'ny 2 andro misesy izay mahery ny ariva ireo olona vaovao voamarina fa voany ty aretina ity. Tokony hiroso amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra henitra ny fitondram-panjakana mialohan'ny tena hidirantsika ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina raha ny nambaran'ireo mpandinika politika. Akaso zao ny mpianatra mena zany ny famezivezena ny fanaterana mpianatra sy ny sisa ka tokony hidina 12 andro ka hatramin'ny 20 andro ny olona confinement total io ekena fa sarotro zany kanefa aloha miady amin'ilay aretina fehezina le izy toy izay hianaka be satria hita zany zao fa na gel na kasibosy tsy mahavaolana fa raha navaolana ireo dia tsy nianaka be eo aretina io ary miakatra isan'andro toy an'izay koa namony ainy na tsika zany no safidy hoe omaro no marary omaro no faty na tsika hoe mandefitra zany hatramin'ny olo-pirenena mandray fepetra ny fanjakana hoe mitsika aloha 12 andro fotsiny ka hatramin'ny 20 andro fotsiny fitenenako azy satria raha oharina amin'ny manerina zao tontolo zao maivana zany fepetra raisiny zany raha misy amin'izay fahasahirana ny olona anatin'izay mety hoe raha sakafo sy ny sisa vitsy ny olona mila pin'ny fanjakana amin'izay fotoan'izay fa tsy nrehetrarehetra amin'izao zany karaha hiditra ririnitsika zany afaka fotoana fohy dia tsy fantatry ny tranga eo te mety tsy afaka andevana tsona ny fianakaviana satria mety izy menakavy ndray horipaka zay ve zany dia davitsika. Ankoatra io tsy mijanona amin'ny fanjakana irery ihany ny fandraisana andraikitra fa iankina ny fahombiazan'ny fepetrapetraka ihany koa ny fanajan'ny vahoaka izany. Tsy akinina fotsiny amin'ny fanjakana no vahaolana fa mandray andraikitra koa ny olo-pirenena miaro ny tenany. Inona ny fiarovan-tena kely indrindra takin'ny zao ny aretina fa tsy nitakin ny amena ara-pahasalamana. Aloha zay zavatsara ny aretina zao no mibaiko antsika fa tsy ilay amena ara-pahasalamana. Hoe zavatra atao voaloha zany amin'izao fotoana izao dia hoe tsy tokony hivoaka ny trano raha tsisy antony lehibe tokony hivoahana ny trano. Zay aloha voalohany indrindra. Ny faharoa atsaina daholo ny geste barrière rehetrarehetra ina daholo ny fepetra sakana apetraky ny lalàna aloha ray zay fa na izana tsy zany tokony ampitomboana mampiasa hevoka foana ao an-trano tsika isaky ny atoandro no ariva zay zany satria ny olona tena fa mivezivezy ao an-trano dia mandray andraikitra feno ny olo-pirenena tsy mila miandray amin'ny fanjakana zany vao afaka hiaro tena. Samy tompona andraikitra araka izany amin'izay tandrify azy ny rehetra manoloana ny ady atao amin'ny valanaretina covid-19 ity mifameno araka izany ny andraikitry ny tsirairay sy ny andraikitry ny fitondram-panjakana. Miazakazaka ny fitombony tarehimarika amin'ireo olona voamarina fa mitondra ny valanaretina covid-19 eto Madagasikara. Mahatratra 8.7 ny isan'ireo olona voadily efa mitondra ity valanaretina ity araka ny tatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tao anatin'ny 3 andro farany fanadihadiana. Mihoatra ny 900 isan'andro ny olona voamarina fa voan'ny coronavirus eto Madagasikara raha ny tarehimarika navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tato anatin'ny 3 andro farany no jerena. 10.700 izany no androny omaly sabotsy, 4.700 izany ny 9 aprily ary 7.700 ny alakamisy 9 aprily lasa teo. Tarehimarika izay mampiseho fa mianaka ny valanaretina coronavirus eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra ato anatin'ny faritra Analamanga. Hatramin'ny 13 martsa 2020 no makaty na hatratra 500 ireo maty ny covid-19 teto amintsika. Na eo aza nefa izany ta ambony izany mbola maro ireo manao ambanin-javatra ny fanajana ireo fepetra sakana tsy parehan'ny ty valanaretina ity indrindra ny fanaovana ny arovava sy orona araka ny tokony ho izy. Raha ny tarehimarika hatrany misy 7.700 ireo voamarina fa naresy ny coronavirus ka sitrana somatsara omaly. Izany hoe 7.703 ankehitriny ireo olona andalam-pitsaboana ary 700 no ao anatin'ny forme grave. Olona 700 no fantatra fa voan'ny coronavirus teto amin'ny faritra Analamanga ho an'ny daty ny 10 aprily. 4 tao amin'ny faritra Atsinanana, 17 tao amin'ny faritra Diana, 10 tao Aloatra Mangoro, 1 tao Matsiatra Ambony, 3 tao amin'ny faritra Boeny, 4 tao amin'ny faritra Sava, 20 no tany amin'ny faritra Atsimo Andrefana, 13 tao amin'ny faritra Vatovava Fitovinany ary 13 ihany koa ny tany Bongolava. Nahatratra 13 ihany koa ny olona voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina covid-19 tany amin'ny faritra Analanjorofo, 7 tao Anosy, 7 tao Itasy ary 1 tany Melaka, raha 5 ny tany Atsinanana, 7 ny tany Sofia. Ireo tarehimarika ireo izay azo tamin'ireo olona 7.700 natao fitiliana.
mangataka ny amelana malalaka azy ireo hanao ny asa fivelomany amin'ny atoandro ireo mpivarotra eny amin'ny borony Tamatavy sy ireo mpivarotra eny amin'ny toeram-pisotroana. Mangataka izy ireo ny varotany amin'ny atoandro ary maneho ny fahavononany izy ireo hanaja ny fepetra ara-pahasalamana. Fanajajina. Herinandro nidirina tao anatin'ny amiana ara-pahasalamana sy ireo fepetra rehetra mifanirandalana tamin'izany manomboka sempotra avokoa amin'izao fotoana izao ireo seha-piarina maro ao Tomasina ao. Efa andro maromaro izay ireo mpanao asa tenany no efa nikaikaiky ny amin'ny famerina ireo fotoana fana mampidi-bola. Misy aza norarana mihitsy tsy afaka hiasa noho ny fitandrona ny lafiny ara-pahasalamana. Voakasika mivantana amin'izany ireo mpanao bara eny an-tampon-tanàna sy eny amin'ny borotsiraka. Ambety tenin'ireto mpisehatra amin'ny toeram-pampisotroana ireto ny tsy fahafahan'izy ireo mandoa ny hofatrano, ny fandaovana ny hofatrano sy ny maro hafa ary ny fandaovana ny trosa any amin'ny banky. Masaro mijaly sahirana zahay satria fidiram-bolana dia tapaka. Raha ataoko angamba ny fandihana fa samby magnofa-trano aby angamba ny jiaby mpiasa majinika amin'ny boaty sany zany. Na bara io, na miasa amin'ny bara io, na karaoke efa eto mivory daholo eto dia ofanjiro sy mesy pehena zany. Na ipatrogna esany aza sahirana satria mbola magnofa trano koa izy amin'ny diskoteka na bara esany. Ny karamanareo novina nanomboka tena hoe tapaka. Karamanay zao dia nanomboka tamin'le faravolana igny tapaka. Eny ny farana niraisana? Zegny ny farana niraisana. Nanomboka nivianana reny tena hoe voelingelina nivarotra? Nanomboka tamin'ny talata zay tsy laza mivarotra jusky niany io. Amin'ny atoandro io? Nanomboka mandregny tamin'ny talata nandregny zay namelatra seza za aminahy andeha hivarotra dia tsy mahazo mivarotra, tsy apola nivarotra zay. Misy polisy isanandro tonga akeo. Magnase mody tsy mahazo mitangorongoro. Mangasiasy fotsiny ireo mpivarotra mipika avokoa ireo elo lehibe fandraisana ny mpanjifa. Efa nisy ihany ny dingana natao hitadiavam-baolana ny fanandamoka hatreto. Ny famoaham-ba voatoy itony sisa no haniny herin'izy ireo ampitana ny fitarainana. Marina fa araka teniko teo efa nisy fangatahn-dalana tao amin'ny monsieur le préfet sy tao amin'ny gouverneur eto an-toerana kanefa dia tsy voaray zay dia niezaka zany zay mba hifanatona aminareo mampita vaovao amin'ny télévision satria marary dia marary aminay tokoa ny zavatra manjoany amin'izao fotoana zao. Manentana ny mpitondra fanjakana zany zay indrindra fa président Rajoelina mba hijery akaiky anay satria araka ny teniko teo tapaka tanteraka ny fivelomanay dia mangataka mba hiasa hiverina amin'ny asanay fa hanaja ny fepetra rehetra ara-pahasalamana zay napetraka ny mpanjakana izahay raha ohatra ka avelanareo hiasa. Marina fa taorian'ny alatsanain'ny pasika lasa teo fotoana izay nampifanitsakitro ny vahoaka teny amin'ny tora-pasika Tomasina sy teny amin'ny arabe ny faleovantena no naentitra tanteraka ny fanakatonana ireo toeram-pampisotroana rehetra tao Tomasina ao na izany teny an-tampon-tanàna na ihany koa teny amoron-dranomasina. Ireo fepetra fandraisana fepetra ara-pahasalamana iarovana ny Covid-19 ireo mpikambana ao anatin'ny CRCO Vaovao mihoatra lavitra ny tany marary sy ny namoniny tamin'ny taondasa ny antotany samy misy ankehitriny haika nanaovana ezaka anamafisana ireo fepetra sakana noraisana eo amin'ny fanadihadiana ka eto Antsetsilavo. Ny ao amin'ny distrikany Sambava no ahitana tahambony indrindra amin'ny olona marary ny Covid-19 ao anatin'ny faritra Sava. Hatramin'ny volana Martsa lasa teo no hita soritra izay fiakaran'izay. Taorian'ny fiaonana teo amin'ireo mpikambana ao anatin'ny CRCO Sava akatona tanteraka hatramin'ny 2020 ny volana Avril ho avy izao ireo toeram-pilanonana toy ny bara sy ny karaoke. Tahaka izany ihany koa ny fivoriam-bavaka, ny sekoly ary ireo fananana ara-panatanjahantena. Tazonina ho ny atsasaky ny olona tokony ho zakany ihany no azo raisina amin'ireny toeram-pisakafoana ireny ary tsy maintsy saromana avokoa ireo hani-masaka eny an-tsena. Ireo rehetra mifamezivezy amin'izany toerana izany tsy maintsy manao ary vava-orona avokoa. Misokatra hatrany kosa ireo toeram-pivarotam-panafody. Nisy ny fanentanana teny an-tsena mahakasika ireo fepetra ara-pahasalamana tokony hajaina. Misava manokana zao efa agny amin'ny 12% ny olo voany ty aretiny ty amintsika mikoragna key ny olo magnaraka fitsaboana zegny. Dia amin'ny 12% io telo amin'ny 70% zegny amintsika eto Sambava fô. Ny maty zao atreto 9% ny olo maty ny aretiny Covid-19.
agnatin'ny 4 io 8 am'izy amintsika sambava eto fô ny fiarovan-tegna voalohany dia ny fitondrasana kasobosy ary vavaorona tsy maintsy magnano ary vavaorona ny olo efa miboaka trano indrindra atsika atao amin'ny fitaterana. Ny tsena Nambodosatrana antany fotsy ary ao Antaimby no nanaovana fanentanana sy fizarana fitaovam-pidiovana anasana tanana ho an'ny daholobe. Natomboka ihany koa ny famindrahana ranom-panafody tao amin'ny biraony faritra, ny gare routière ary ireo fiara rehetra miasa izay niandraikentan'ny commune. Ho fiatrehana hatrany izao valana aretina izao, nanomana toerana vaovao andraisana ireo marary ao Sambava centre ihany koa ny tompon'andraikitra. Antony, efa manomboka ao feno ny hôpitaly CHRR ao Besopak. Alohan'ny anoizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao hisendrikelintsika ao anatin'ireto dokavarotra ireto aorian'izay no ahitantsika ireo fitarainana mahakasika ny fomba fiasan'ny trésor eo ihany koa ny maresaka iraisany pirenena. Tahoary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika aretina azo fezina sangy mitaky ny fandraisana andraikitra ny rehetra ny fièvre de la Vallée du Rift tokony amoaka didim-pitondrana ireo faritra ahitana ny dranga sy ireo ahitana izany hiadina amin'ny fivarotan-kena eny anelakelan-trano hoy ny ministera ny fiompiana sy ny fambolena. Fanadihadiana. Raha mbola ampiadina amin'ny valanaretina coronavirus isika eto Madagasikara, ahina hiazakazaka ihany koa ny fianaky ny fièvre de la Vallée du Rift izay pahazo ny omby sy ny ondry amanosy ary mety hifindra amin'ny olombelona raha tsy misy ny paikady matipaika ao anatin'ny fotoana fohy raisan'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Isany amin'izany ny famoahana didim-pitondrana paritra ahafahana mandray ireo fepetra ifehezana ny fiparian'ny FVR araky ny nambarany tale jeneraly ny fiompiana. Mitaky fandraisana andraikitra amintsika tsirairay avy eo tsika olombelona eo ihany koa tsika mpanjifa nireny vokatra azo avy amin'ny biby mirokahatra reny ny amoahana ny didim-pitondrana paritra mba voalohany indrindra anaovana ny fanentanana ny ady amin'ny fianak' izay valana aretina zay fandrarana ny fivezivezen'ny biby amin'ireo toerana efa voamarina fa misy an'izany valana aretina zany na ahihina ampitombony ny fitandremana fatratra ny fitsirihana nireny ena vonoana eny amin'ny abatoara reny mba hialana amin'izay mety ho sanatrihan'izany fifindrana zay aretina zay eny amin'ny olona. Hitsirihana nireny ena zay vonoana eny anelakelan-trano reny mba tsy ho azo amidy amin'ny mpanjifa. Tsy ivona mifindra amin'ny olombelona amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka ny fièvre de la Vallée du Rift na ihany koa amin'ny finanana hena, tovakena ary ronono manta ny omby marary na matiny ity aretina ity. Raha ny fampitambavao azy teo anivon'ny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena ny ao amin'ny faritra atsimo andrefana ankehitriny no efa eo andalam-pamehezana ity aretina ity ary tsy nahenona tranga vaovao intsony tato anatin'ny herinandro izay. Mito kosa ny ady amin'ireo faritra roa hafa indrindra ny Ovatovavy finana izay foibe ny aretina fièvre de la Vallée du Rift eto Madagasikara ankehitriny izay efa nahitana omby miisa 370 sy 700 maty hatramin'ny 320 martsa no mankaty. Raha voafeny sy fivoahan'ny omby sy ny ondry amanosy ao amin'ireo distrika efatra efa ahitana ity tranga ity dia ny ao Toliara faharoa, Ankazoabo, ny any Ambanja ary ny any Mananjary ary samy manao ny ady amin'ny kaikitry ny moka toy ny fampiasana lay ny mponina any amin'ireo distrika voalaza etsy ambony ireo tsy ahina ny iparian'ny aretina.
Akoatra ireo orinasa mpanao lalana manodidina ny Zone-jato, mitaraina ihany koa ireo mpandraharaha malagasy mamatsy ireo androm-panjakana eto amintsika manoloana ny fomba fiasan'ny trésor, indrindra ny guichet unique. Ny guichet unique natao hanafainganana ny fikarakarana ny antotan-taratasy indray hoy izy ireo no miteraka olana eo amin'ny fanadihadianka eto Andriantsilavo. Fournisseur maromaro mamatsy ireny androm-panjakana ireny no mitaraina noho ny tsy fahazona ny volan'izy ireo ny taona 2024. Ny volana novambra sy ny volana desambra lasa teo no tonga atao amin'ny trésor ireo antotan-taratasy, saingy tsy mbola voaray ny vola hatramin'izao hoy izy ireo. Tamin'ny volana novambra sy desambra ny dossiernay ny tonga tao amin'ny trésor, hatramin'izao anefa manaraka anazy izahay tsy hay hoe aiza ny dossiernay na aiza. Fa ny eninay hoe sady ny fournisseur tsy mahazo mihiditra ao. Nefa n'olona taty aoriana indray nefa paye. Tsy hainay izay mahatonga an'izay. Ao amin'ny guichet unique eny amin'ny trésor no olana hoy ireto mpandraharaha malagasy ireto. Ankoatra ny fanavaka vahana, asaina mivezivezy izy ireo mandritra ny volana maro. Ao amin'ny guichet unique zany le problème hatramin'izao. Dossier niditra tamin'ny volana novambra hatramin'izao tsika miteny zao mbola tsy paye foana. Dia ohatrany ahodikodin'zareo foana zany le resaka hoe very ny dossier, tsy complet ny dossier, manque an'izao. Aterina le dossier tadiavina nefa mbola tsy mivoaka ihany le dossier. Dia hatramin'izao zany mbola mivezivezy foana hoe complétena le dossier nefa mbola tsisy mandeha hatramintsika miteny zao. Nefa zahay mba miara-miasa amina fournisseur ihany koa mpamasy entana ho anay fournisseur zany. Zay zany fournisseur ny fanjakana. Ka zay manana fournisseur anay mpamasy entana ho anay amenan'ny fanjakana. Ka noho izany voensika izahay amin'ilay chèque de banque satria zay manao chèque de garantie amin'ilay fournisseur anay. Tsy ireto mpamatsy ireo androm-panjakana ireto ihany, mitaraina ihany koa ireo mpanamboatra lalana manodidina ny Ronjato izay mbola tsy nahazo ihany koa ny volany. Efa nampitaina teto amin'ny fampahalalam-baovao fa eo anivo ny trésor ihany koa hoy izy ireo no mikatso ny vola. Miseka efa ao amin'ny trésor fa mambolana maro. Velo-panontaniana zay ary velonanay hoe mbola ao tokoa ve le vola. Ka miangavy anareo olon-dehibe ray aman-dreny eto amin'ny firenena mba jereo ny olana mianjady an'ireto mpandraharaha malagasy misehatra amin'ny fandrarahana, fanatsarana ny lalam-pireneny reto. Fanontaniana mipetraka manoloana izany ny hoe inona no antony mahatara ny fandoavana ny volan'ireo mpandraharaha malagasy ireo. Manao ahoana ny fomba fiasan'ny guichet unique izay napetraka hanafaingana ny fikarakarana ireo antotan-taratasy ary nilazana fa tsy hisy intsony ny olana mahakasika ireo mila raharaha. Andrasana ny mety ho fanazavana mahakasika izany. Vaovao manomboka izao ny olana famatsiana jiro ao anatin'ny distrikany Mitsinjo tonga any an-toerana ireo groupe vaovao ampiasain'ny jirama ampihodina ny toe-karena any an-toerana ireo fitaovana ireo arany fanazavana fanadihadiana. Nisedra olana vokatry ny fahatapahan-jiro lavareny distrikany Mitsinjo nanomboka ny taona 7 no makaty vokatry ny tsy fampian'ny milina mpamokatra herinaratra avy amin'ny jirama entina hanomezana fahafampony ny mpanjifa. Ankehitriny tonga any an-toerana ireo milina vaovao lehibe iray avy amin'ny fitondram-panjakana entina mahana ny olana ny famatsin-jiro any an-toerana. Niaina olana maro samihafa ny distrikany Mitsinjo talohany natongavana izao milina lehibe izao. Raha tamin'ny fotoana 1997 dia niodina tsara ny jirama tao Mitsinjo. Fa noho ny taty aoriana noho ny fahasimban'ireo groupe vaovao tamin'izay fotoana izay dia groupe efatra nainy foana zany no miasa. Tsy misy ampaefatra any énergie sy ny puissance tadiavin'ny vahoaka, tadiavin'ny tokantrano no mivoaka avy amin'ireo groupe reo. Ka niteraka olana betsaka. Ny antenay vahoaka zany dia rehefa tonga le deuxième groupe dia hiasa 24/24 ny groupe. Fa amin'izao moa zany ny angatan'ny vahoaka dia hoe mba ampitombona zany ny ora iasan'ny jiro zany mba isitrahana an'ireo mpanjifa an'izay herinaratra zay mba isorohana koa satria amin'ny alina ny tena anjakan'ny dahalo sy ny fahavalo ka mba ampiena ny fotoana izay anjakan'ireo dahalo ireo zany ka mangataka zany ny vahoaka ao anatin'ny distrika Mitsinjo mba ho amin'ny
efatra ora maraina zany no ho tapaka ny jiro. Zava-dehibe amin'ny fampihodonana ny toe-karena ny fahatongavany milina vaovao izao raha ny nambarany vahoaka ny antoerana izay anaovan'izy ireo fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana amin'ny ezaka maro samihafa. Isan'ireo toerana manan-tantara sy sopitra ny vary ary ireo legioma maro samihafa ivakina karatra ao anatin' izany ny commune ao Ambobary Sambaina 7 kilometatra mialana Antsirabe renivohitra miazo ny lalam-pirenena fa 7 distrika ny Antsirabe 2 fanatetiana. Araka ny tantara sy ny lovatsofina avy amin'ireo ray aman-dreny be teo aloha nipetraka teto Ambobary Sambaina faritry vakina karatra distrika Antsirabe faharoa dia izany antsoina hoe raha vorona izany no namorona ity tanàna ity voalohany. Mora rano no ny antsoina anazy teo aloha ka rehefa nipetraka ela sy namboly fotoana maro teto izy dia tsy kiariny fa mahavokatra varibetsaka ny toe-tany eto ka taty aoriana dia novana antsoina hoe Ambohibary. Nanomboka namboly izy dia namboly vary, namboly tsatsaka. Nefa ny vary ny tena vokatra be tokoa dia hoy izy ty tanànako ty tena vohitry ny vary ka ataoko hoe Ambohibary ndray fa mora rano moa no nataoko anarana ozy tamin'ny voalohany nefa satria nahita rano vetivety aho dia nahita rano ary rehefa tena namboly vary dia tena vokatra be tokoa dia tamin'izay nanovan'ny anarany hoe Ambohibary. Niteraka sivy mianadara vorona ary Dadabera Slof izay miresaka amintsika izao no taranany faha-efatra izany hoe zafindohalika ny ravorona. Zaho moa dia taranaky ny zanany lamatoa, zanaky ny vorona lamatoa, rain'ilay Arimanana ny zanany lamatoa ary taranaka faha-efatra avy amin'ny ravorona zany zafindohalika. Ary za roery no any sisa zafindohalika avy amin'ny taranaka ravorona amin'izao miteny izao 70 taona ny taonako. Ambohibary izay sopitra ireo vary sy legioma maro samihafa ary manondrana izany amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara. Ary anisan'ny mampalaza ity tanàna ity ihany koa ny fomban-drazana sy ny fomba mampanao malagasy dia ny fanaovana ny famadihana izany. Fa ny tena mampalaza ny Ambohibary dia ny vary, ny karaoty, ny ovy, ny tsatsaka tsy lany lanina tsony. Zany ny zavatra mandroso eto. Ary raha momba ny fiompiana dia mandroso tokoa. Dia ny mampalaza ny Ambohibary koa eo amin'ny fahatsiarovana ny razana famadihana dia azo lazaina mihitsy fa mitana larana voalohany raha nisy voalohany faharoa na fahatelo satria rahiena ny ponina. Roa taona izay no nangina tanteraka ny famadihana teto Ambohibary noho ny ameana ara-pahasalamana ary anisan'ny fidiram-bola eto anivon'ny commune ihany koa nefa izy io. Ny famadihana moa amin'izao fotoana izao noho ny ty aretiny ty dia nangina ny famadihana tamin'iny taona roa iny ka dia mitsahatra eo aloha ny famadihana fa dia mbola tsy fantatra izay fanapahan-kevitry ny fanjakana. Tao anatin'izay 70 taona niainana teto Ambohibary izay ho Dadabera Slof dia nisy ny fiovan'ny endriky ny tanàna mandroso tanteraka ary indrindra fa eo amin'ny fanamboaran-dalana izay mandeha amin'izao fotoana izao. Raha amin'ny fandrosoan'ny tanàna aloha hatramin'izay mba nahitako azy dia tena lasa mihitsy ary efa mijoalaala daholo ny trano eto izao ary miponina mibe dia be. Araka izany dia anisan'ireo toerana manan-tantara sy sopitra ny vary atao anatin'ny faritry vakina karatra ny eto Ambobary Sambaina, distrika Antsirabe faharoa. Eo amin'ny maresaka iraisany pirenena ny lamina ny fifidianana ho filoham-pirenena no totosaina tao Benin androany. Samy tao anatin'ny tantaran'ny Benin tao anatin'ny 30 taona no tsy nahitana pirotsaka ireo antoko mpanohitra. Eo amin'ny sary ny France 24. Ny lamina ny maraina teo tao Cotonou, fotoana ny sokafa ny birao fandatsaham-bato, filaminana manome fanantenana ho an'ireo mpifidy. Tonga ny fidy aho, ny lamina tsara ary mivavaka aho mba ho tahaka izany ihany hatramin'ny farany. Izany hoe, ho tonga mifidy avokoa ny mponina rehetra. Irariko isy filaminana eto amin'ny firenena. Ny ao Benin izay mahatsiaro hatrany ireo herisetra ny seho nandritra ny andro farany tamin'ny fambelezan-kevitra. Nisy ny fifandonana, ny tifitra ireo mpitany filaminana ary olona roa namoy ainy tamin'izany fotoana. Olon-tsotra nanatevin-darana ny fanotronana ny filoha teo aloha, Patrice Talon, izay nilatsaka fanindrony. Mifanandrina aminy solombavambahoaka teo aloha miisa roa, tsy fantatry ny mponina, i Cotolan Koe sy Alassane Soumanou, samba ny tao anatin'ny 30 taona, tsy nisy ireo avy amin'ny antoko mpanohitra.
ao ireo tsy nazy ny rotsaka hofidiana ary ao kosa ireo ny safidiny tsy rotsaka hofidiana raha mpitso alatsinainy na ny talata ho avy izao no ivoaka ny valim-pifidianana ao an-toerany ou mardi prochain. dia izay indray tomboky lasy tomboky vavy no mamarana ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ankasitrahanay ianao tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.